Ambatondrazaka tontosany tatitra natao solomavahoaka Tim tamin'ireo vahoaka. Fifidianana aloha olona amin'ny faha 1 ny volana Desambra tsy andefitra amin'izay mandika ny fitsipika ny antoko Tim. Fokotany manary tsy hoatsinanana trano manodidina 50 no kilan'ny afo. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aliny sabotsy fa 4 ny volana Oktobra taona 2024 izao dia mbola mikafaliana hatrany no hitsidiako ny tokantrano amin'izao fotoana izao manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny raharam-pirenena sy ny politika avy hatrany ho anboantsika ny vaovao araky ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao tao dia tontosa androany ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka makananao tatitra tamin'ny vahoaka n'Ambatondrazaka ho arahantsika eo ihany ny vaovao makasika izay rehefa vonona ny sary fa raha araky ny fanapakevitry ny fanjakana dia ny 20 Desambra izao no anaovana ny fifidianana olona. Omaly dia nanamafy ny fanapakeviny fanoraisiny momba izany antoko Tim. Germain Menjanahary, Mathieu Princy. Antoko politika manana etika sy deontolojia ny antoko ity Madagasikara. Isan'ny mampiavaka ity antoko ity ny fanajana ny fitsipika sy ny lalàna mamaritra ny antoko. Ankoatr'izay, ny tsy fanekena ny fandikandalana miseho eto amin'ny firenena satria ny tombontsom-bahoaka no imasona fa tsy tombontsoa an'antoko. Noho izay fifidianana atao ambiletra izay fotsiny tsy manaraka ny lalàna ihany koa ny fanatanterahana azy dia tsy handray anjara ao anatin'izay fifidianana izay. Zany hoe ny antoko tika Madagasikara zany dia tsy manolotra candidat ho an'ny fifidianana olona ary ny olom-boafidy lany tamin'ny anaran'ny antoko tika Madagasikara dia tsy misy mandeha mifidy amin'ny 12 Desambra amin'izay fifidianana olona zay. Misy ny fanapakevitra andraisana, misy ny taratasy izay ho alefa ho an'ny olom-boafidy tsirairay avy makasika an'izay fanapakevitra andraisana izay. Raha sanatria moa misy ny mandika an'izay fanapakevitra andraisana izay dia manana ny fitsipika mifehy azy ny antoko ary dia misy ny fepetra horaisina makasika an'izay olona sanatria mandika an'izay fanapakevitra no horaisiny antoko izay. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony sekretera jeneraly ny antoko Tim Omaly Maraina. Isan'ny notsipiany nandritra izany ny antony fiteteza-paritra izay ataony antoko Tim amin'izao. Germain Menjanahary sy Mathieu Princy hatrany no mitatitra amintsika ny fanadiadiana. Mitoetra ny fiteteza-paritra ataony antoko tika Madagasikara. Raha toka tany Tomasina no nanomboana izany dia tao mahajanga ary ankehitriny dia ao amin'ny renivohitry ny sianaka indray. Telo no tena antondianay ao anatin'izay fiteteza-paritra izay. Voalohany aloha fantatritsika fa ny antoko tika Madagasikara antoko velona, antoko miaina, tsy antoko natsangana hiatrika fifidianana fotsiny fa io ampameloma masony ny antoko mihitsy zay zao talohan'ny confinement dia efa saika andeha zay makasika an'ireo dynamisation ny antoko Tim. Zany hoe fionana amin'ireo base ireo, fionana amin'ny olona rehetra zany rafitry ny antoko tika Madagasikara manerana ny nosy. Ary dia eo anatin'ny fanatanterahana an'izany zay fanomboana ihany ity ary tsy mijanona fa mitohy foana ny ataontsika hoe zay ireo dynamisation zay fanaovana recensement ho an'ny base mihitsy ary fanavaozana ny rafitra zany eto anivon'ny antoko tika Madagasikara. Zay ny antony voalohany fa ny faharoa misy ihany koa fantatritsika fa ny antoko tika Madagasikara dia antoko mpanohatra. Amin'izao eo amin'ny lafin'ny fanoherana dia efa nivelatra misy plateforme ngezabe anankiroa dia ny RMDM sy ny groupe Panorama. Mpikambana ao anatin'ny RMDM sy ny groupe Panorama ny antoko tika Madagasikara ka eo amin'ny lafin'izay fanoherana izay dia misy ny ataontsika hoe ao anatin'ny vondron'ny Panorama misy ny collectif des parlementaires izay anao tatitra amin'ny vahoaka ny zava-misy eto anivon'ny firenena. Ka ao anatin'izao antondiana izao dia mifanitsy indrindra ihany koa ao anatin'izay hetsiky ny Panorama sy ny RMDM izay izay mitety faritra milaza ny zava-misy sy ny ainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia manotrina an'izany ny antoko tika Madagasikara. Fahatelo farany dia fantatritsika fa ny antoko tika Madagasikara dia manana olom-boafidy député sénateur izay tsy maintsy anao tatitra ho an'ny vahoaka ihany koa dia manotrona an'ireo député ireo zay ary manotrona ny sénateur ny antoko tika Madagasikara ihany koa anao tatitra ho an'ny vahoaka. No mafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tika Madagasikara moa
fa mbola ho avy ny anjaran'ireo faritra hafa amin'izao fitetezam-paritra ataony Antokotima izao. Fa andeha ho resantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny mikasika izany atao hoe fampandrosoana izany. Navita tsena ho an'ny mpivarotra amoron-dalana omaly ny komina Ampitatafika. Fifaninanana eo amin'ny samy komina no isian'ny fampandrosoana ho ny solombavambahoaka voafidy tao Antsimondrano. Fa matsimbola avy aiza nefa no ambatsiana ireny fananganana fototra-fitrasa ho an'ny vahoaka ireny. Ravo Razafy Mahenona sy Tahiriny Aina no mamaly amintsika izay fanontaniana izay ato anatin'ity fanadihadiana ity. Tsy azo anterina ny hetra raha toka ampiasaina ananganana fototra-fitrasa eto amintsika. Vitsy ny orinasa lehibe na salantsalany no afaka mandoa izany raha ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna ny ankamaroany misy eto ao anaty kitapo-mbola mpanjakana ny vola no mirotsaka ankoatra ny hetra madinika miditra ao amin'ny komuna. Tsy ny rehetra ihany koa no mandoa hetra indrindra atao anatin'ny fihiboana. Tsy afaka amin'ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany aloha ny eto Madagasikara raha izany. Dia ny komuna Kadimanga azo lasaina hoe faralahy indrindra ho an'ny resaka fampandrosoana. Kanefa zay kory tsy misakana anay tsy hitady ny ezaka rehetra ary amin'izao fotoana izao ny mpitondra eto anivon'ny komina dia efa miezaka mitady mpiara-mombonantoka maro izay tsy mijanona eto an-toerana fa hatramin'ireo mpiara-mombonantoka vahiny maro mba ho tomina mba hanatanteraka ny asa eto anivon'ny komina Kadimanga. Raha ny fototra-fitrasa izay tena tsy maintsy atao eto amin'ny komina amin'izao fotoana izao dia misy lalana ao. Eo amin'ny lafin'ny hetra aloha dia tena ambany dia ambany amin'izao fotoana izao zay eo amin'ny 800,000 eo zao no tany favitrian'ny olona nandohan'izany hetra zany. Misy koa ny volan'ny CLD 300 tapitrisa ariary saingy tsy natokana ho ana komuna iray fotsiny izany fa ho ana distrika iray manontolo. Izany hoe raha ny distrika na Antsimondrano mitsinjara maromaro ny volan'ny CLD. Efa misy ny fampiresahana sy ny fampidinihana amin'ireo ben'ny tanàna ary jerena ny fitondrana ihany koa na ny fanomezan-tanana amin'ireo ben'ny tanàna ireo mba hitondra ny etaentan'izy ireo amin'ny mpanatanteraka na ny gouvernemanta izany. Ankoatr'ireo moa dia misy foana ny fiara-miasa amin'ny fitadiavana mpiara-mombonantoka anampiana an'ireo komuna tsirairay amin'izay sehatra ny fampandrosoana izay. Saika efa matsimbola vahiny avokoa ny ankamaroany fototra-fitrasa mitsangana eto amintsika. Lazaina fa mampidi-bola nefa ny fanjakana iza no misitraka izany toy ny ahoana ny ampiasana izany vola izany. Fa mbola iverenantsika ao anatin'ny fanadihadiana manaraka eo ny vaovao ny tatitry ny tany Ambatondrazaka tany rehefa vonona ny sary fa eo amin'ny vaovao ny tranga amin'ny fiarahamonina kosa indray no hanohizantsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao dia ny trangana trano goavana io atoandro io teny amin'ny fokotany Manaritsoa Isotry trano manodidina ny 700 no fantatra fa lasibatry ny afo tamin'izany teny an-toerana nanao ny fanadihadiana Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Tokony tamin'ny 12 taondro teo no nanomboka nirehitra ny afo. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao, may tsy nisy azo noraisina avokoa ny ankamaroan'ny entan'ireo mponina teny an-toerana. Raha ny fanazavan'ireo nanatitra maso dia trano iray no ny atombohan'ny afo. Ny any hitatra izany no ny fitsokan'ny rivotra sy ny fahamaroan'ny trano azy teny amin'ny manodidina. Alahelo sy akivina tanteraka no hita soritra teny amin'ny tarehin'ireo niaram-bohina. Io zany isan'andro efa saika irehatra foana fa misy raha vavy maman'ilay kalakely zany miara-mipetraka amin'ny zareo ambany ao dia efa atao fananiana foana zany io tsany io tia nodoroana mihitsiny ka androandroany zareo aloha zany mipetraka nanolo atao zany efa mirehatra le trano atrony izy tsy niraraha mihitsiny fa efa fananiana atao foana mihitsy zany io fanrehetany trano io isan'andro. Ohatrinay zany zao zay mivarotra any an-tsena daholo dia tsisy mipetraka atina ray arany dia ohatranazy zao anao anjalako nefa na vola na varina ina mayo daholo na place tsara ihany tsisy mitsangana tsony no vita se efa voasara ampio itombo zany mahetana tagataholo amina tsisy mitsangana tsony na place tsara ihany fa mayo daholo ndetrany fa tsisy anatsenana tsony ny ankizy mangataka filomanjam-panasana zany mba mangataka hoe mba ampiana zany zay fa nanao vita serny na efa voasara nefa mayo daholo ndetrany vola manana zany nina tsy misy tsony na ariary arany mirehatra be mihitsy le afo tsisy entana azo niraisina tsony na ray arany ny rano ety zany rano amin'le tatatra ny amondrena fa tsy maharaka ny rano dia mipopy tapaka dia tsisy entana azo raisina tsony zay na ray ara zay moa nenay ety presque trano azo daholo nenay ety dia avao ampovoany avao ny vin'ny afo
dia nirivotra moa mitsotsoka moramora eny dia vetivety dia manitatra ilay izy dia tsisy entana azo raisina ntsony fa zao trano rava hitanareo zao sisany eto. Minitra vitsy taty aoriana no tonga ireo mpamonjy voina. Nanano sarotra nefa ny famonona ny afo noho ny tsy fampiany rano. Ny farimbona araka izany ireo mponina teny amin'ny manodidina tamin'ny famonona ny afo. Zaporina le fianakaviana sy mikarana rehetra misy tonga dia tsisy raisina mihitsy tonga dia potika daholo ny fananany rehetra tsisy tsy afaka navotana ntsony amin'ny ankapobeny zao tsy efa 50 miatra amin'izao aloha ny tena marina mbola misy mirehitra raha zao amin'izao fotoan'izao dia rehefa zay mpamonjy veo daholo ny fokon'olona sy mikarana rehetra moa dia niantso ny pompe sy ny jirama nanapaka ny jiro zay zany natao aloha voalohany indrindra. Talohan'ny alana tena toerana dia mbola tsy voavita teraka ny afo. Andrasan'ireo mponina araka izany ny fanampiana sy ny tolo-tanana avy amin'ny fanjakana. Raha ny hita aloha hatreto dia mbola tsy nisy ny fanampiana amin'ny vaingana ho an'ireny niarambona ireny tao anatin'izay haitrano ny sesesty teo andrenivohitra izay. Eo amin'ny vavaony sosialy kosa indray dia fanarenana avy any fotony sy ny famoazana indray ny soatoavana maha-malagasy no fototra iray ampandrosoana ny firenena isan'ny vovonana iray mandala sy mametraka izany ny komity misahana ny soiombonana na ny KMC izany. Nisy androany tafa ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazetinay Nzava-Ndremaefa sy Tahiriniana no nanao ny fanadiadiana. Antoko ny fampandrosoana sy ny fiandrianam-pirenena ny fananjana sy ny fametrahana indray ny soatoavana malagasy. Ny fanomezan-danjan'ny fokon'olona sy ireo vahoaka ny fotony. Ny tsapa nefa amin'izao dia ny adala politika ny tena mibahana eto amin'ny firenena. Ilaina ihany koa nefa ny hevitra ireo mpiarabelona eny anivon'ny fiarahamonina eny ahafantarana ny tena marary azy ireo indrindra amin'izao fahasahiranana lalina lalovan'ny firenena izao. Zany donakafo pokon'olona zany dia niainga avy eny amin'ny vohitra zany. Niainga avy eny amin'ny fokotany zany. Inona ny zavatra miandry antsika amin'izao fotoan'izao be dia be ny zavatra tsy ara-dalàna. Izay donakafo zay zany tena zavatra ngeda be apetrakantsika aza manara-dreny rano fotsiny tsika hoe andao no conférence nationale andao no colloque andao no fa manana maizy azy ny malagasy dia ny donakafo pokon'olona zany. Karazana famorina ihany izy eo angalana hevitra ahafahana manatsara ny fiainan'ny mpiarabelona zany ao anatin'ilay izy. Amin'ny ohatra fotsiny aho zany hoe ao anaty lalam-panorenana dia mametraka tsara mihitsy ny atao hoe asin'ny fokon'olona. Ao amin'ny andininy faharoa amby 50 voalaza ny ao amin'ny andalana misy ny commune zany fa ny fokon'olona no hery anankiray zany manosika ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy eto amintsika. Eo amin'ny vavaony pejy ny fanabeazana kosa indray dia mpianatra Manarivony tao amin'ny boriboritany fahatelo sy sekoly tsy miankina ampolo no nisitraka fitaovana hiatrehana ny taom-pianarana manaraka avy amin'ny solombavambahoaka voafita tao amin'ny boriboritany fahatelo androany. Afa-pahasahiranana amin'ny ampahany ireo ray aman-dreny noho izany. Velotaraina kosa nefa ny sekoly tsy miankina noho ny tsy firarahin'ny fanjakana azy ireo. Ravirazafy-mahenina Andry Rakotomalala. Ny tombony fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra ho antaom-pianarana 24 raika amin'ny 24 tsy fampinetimanana ampidirana ny zanany an-tsekoly miampy ny fiatrehana ny fiainana isan'andro. Andeha nitimidy zay fa zay zao fa nahazo le zaza amin'ny latsinainy izao manomana foana tsy maintsy manomana satria mba tiana hianatra ny ankizy dia tsy maintsy mba manomana moa vao may misy izao fizarana fameza zao dia mahafinaritra fa mbola nampipina izay tsy ampy eo. Efa nanomana zay amin'ilay resaka fampitaovana ny ankizy entina mianatra zany fa ito zany azy justa hoe anampipina izay mba tsy ampy kely fotsiny fa no fahasahiranana amin'ny valana retina dia tsara raha mba misy fanampiana kely ohatr'izay. Vao nanomboka ny fihiboana no nanao antso fanampiana avy amin'ny fanjakana ny sekoly tsy miankina tao tsy lara-pameana avy ny fampianarana ny fitokanana ny EPP aza mandeha ihany any filoha raha tsisy ray aman-dreny ampiditra an'izana no ny fahasahiranana nefa natokana ho an'izy ireny sekoly ireny. Hoe ny école privée tsy mba mahazo zavatra mihitsy dia tonga monsieur le député sy ny équipe-ny team rehetrarehetra namaly ny antsony etaetany ny école privée to. Hitanao moa fa ny vahoaka zany eo amin'ny école privée
dia mafimafy niady nitanareo tamin'ny coronavirus ireny aloha e zay tsy mba nahazo fanampiana mihitsy. Firaisankina no hery nitondra izay tsy nabon'ny tanany Tempelaire Androany ny ekipa ny solombavambahoaka feno heritsoa Ralambomanana mpianatra 17 no nisitraka fitaovam-pianarana sekoly tsy miankina 12 kosa no nahazo boky fianarana. Scolaire dia natao ho an'ny ankizy rehetra atao anatin'ny boriboritany fahatelo izay sahirana zany no tsongaina manokana dia nahazo daholo ny fokontany 430 isa. Ny ekipa avy ato amin'ny solombavambahoaka mpiara-miasa akaiky zany no nandeha nitety isa-tokantrano mihitsy ahitana hoe iza daholo ilay olona sahirana tokony omena zany kit scolaire zany niara-niasa tamin'ny zareo tao amin'ny distim sy ny CM tamin'ny nahazoana zany lisitra izany satria ireo no mahafantatra tsara ny tena zava-misy miaraka any anatin'ny fiarahamonina. Ny ray aman-dreny mitady ho tsy resy lahatra intsony amin'ny fampianarana ny zaza noho ny tsy fahampiana sy ny fahasahirana amin'ny fitadiavana ny hanina hohanina isan'andro dia izay no mahatonga ny solombavambahoaka feno Ralambomanana ny safidy manokana hoe andao ampitsika ny mpianatra sahirana surtout zany mpianatry ny EPP ny tena tafiditra ato anatin'ilay izy dia ny boky moa efa misy ho an'ny boky zany natao ho an'ny sekoly tsy miankina fa ny kit scolaire natao ho an'ny mpianatra sahirana anaty fokontany na mpianatry ny EPP ny tena ankamaroany. Manala fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny ny fisiana fanomezana toy itony tsy nisy fitokanana sekoly teto na iray azy tsy nisy ihany koa fanomezana tombon-dan'olona iray manokana ny azy any zaza malagasy no tanjona ho ny solotena ny solombavambahoaka. Koa satria efa vonona ny sary mahakasika ny tatitra ny solombavambahoaka natao tamin'ny mponina tany Ambatondrazaka tany dia ho arahantsika amin'izay ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mialy Rarinombana Germano Menjanahary Mathieu Princy ary Manora Andriamalala no mitatitra amintsika ny andindinin'izay. Totosa soma tsara ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka Tsim tamin'ireo vahoaka tao Ambatondrazaka. Nampiseho ny fahavononana ireo vahoaka tany an-toerana nandray ireo solombavambahoaka ireo. Isan'ny tsidrin'ny solombavambahoaka Rabekijana tsy fandriam-pahalemana nandritra ny tatitra nataony. Aty amin'ny faritra Lotramango dia mitaraina ny vahoaka fa mandry tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka aty amin'ny faritra Lotramango. Marina zany sa tsy marina? Eto tampon-tanàna Ambatondrazaka fotsiny ohatra misy fanafindahana voaherinandro lasa zay miaina pitebitebena ny vahoaka eto Ambatondrazaka eto amin'ny faritra Lotramango eto Madagasikara. Ny any aminay any Pitandrefanany iara-ny kidnapping ny alatrony tena mitebiteby ny vahoaka ty amin'ny faritra Lotramango. Na iasa zareo na amokatra zareo tsy afa-manoatra ka ho anareo izay miandraikitra zay ho anareo ministry ny tavika ho anareo ministère gendarmerie secrétaire général gendarmerie ho anareo police nationale sy anareo tompon'andraikitra rehetrarehetra jereo vahoaka eto Madagasikara jereo vahoaka aty amin'ny faritra Lotramango miaina pitebitebena. Ankoatra izay dia nitsidika tany Ambatondrazaka ihany koa ny filohan'ny Repoblika omaly ary nilaza fa nizara fanampiana tamin'ireo mponina tany an-toerana nanakihana io fihetsika io ny solombavambahoaka fetra Ralambozafomboloolona. Mahakasika ny resaka fizarana fanampiana nandritra nyty ameana ara-pahasalamana ity. Vavinandalo taty aminareo tselatsela zay tsy voamaly mitao amin'ny fitondram-panjakana mitarian'ny filoham-pirenena. Ny zava-misy mahakasika an'io zany debe ny tinambara fa ezahana hovitinina. Raha mitao Antananarivo manokana aloha dia atao hoe nahazo daholo ny fokotany rehetra. Nahazo ny fokotany rehetra fa tsy midika akory nahazo daholo ny olona tokony azo. Fa nandeha nikitrano an-trano zay mpiara-disy na manama ny filohan'ny fokotany ihany no tena nisitraka izany. Tsy ampy-ampahazato ny olona akory no nahazo. Ny faharoa dia hoe ao ahitsy zany fa ho iara-iasa amin'ny ministera ho isain'Andriamandeha ho averin'Andriamandeha ny fanosana sy ny ezahana mba azo ny tokony azo. Ny teo ihany ny teo ny Koutizafy ihany ny Alexis fa nahazo ihany ny nahazo dia ny tsy nahazo. Ny aty amin'ny faritra ara mbola loza satria zay mihitsy tsy anareo ambanivohitra irery fa ny taty amin'ny faritra rehetra dia mitaraina taminay na tany Toamasina izahay na tany Mahajanga na ny teto Ambatondrazaka dia izao ny zava-misy izara vatsitsinjo an'olona 9 ny nambara teto Ambatondrazaka
fa firy ianareo poniny eto Ambatondrazaka. Fa ao arahantsika aorian'izao vaovao izao moa ny fandaharana l'intégral ho ana rahantsika manontolo intatitra nataony solomavambahoaka aty matany Ambatondrazaka iny izay anasako anao sahady ny anaraka izany rehefa avy eo iverenantsika kely kosa indray ny vaovao amin'ny pejiny sosialy dia anisany mbola mampikaikaiky ny mponina Enitao sy ny manodidina eny amin'izao ny tsy fampy ny rano fisotro madio fokotany iray teny an-toerana androany no nanaova ny mpanao gazetina Ifanadiadina Njavandre Mahefa tahiry ny aina. Filaharana lavareny no eteny amin'ny tobo fakanarano ny tosy sy ny manodidina amin'izao. Fa olana amin'ny ampahany any aloha hatreto no azon'ireo mponina tao aorian'ny Antsoavy nataon'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra. Raha ho an'ny fokotany andrama volambodrapeto manokana izao dia tamin'ny alarobia lasa teo no nisian'ny rano farany ary androany indray vao tonga nanatitra rano tony an-toerana navy amin'ny Jirama. Tsy maraka ny filan'ireo mponina nefa izany satria voafetra ihany ny rano tokony hosotrahan'ny tsiraray avy. Tena mijaly mihitsy satria ny mpamoaka rano mbola miandry lera vao zay vao rano amin'zareo ny lera fa ny rano efa tamin'ny sivy ny tonga dia zareo zany mamoaka an'ilay izy hoe amin'izao no aniny nefa ny amin'ny sivy ny tonga amin'ray sasa vao avoaka ny zareo ny rano. Le olona aloha atao hoe vaovany nefa tsy dia tena vaovà tanteraka ty ohatra ty zavatra ty zao 3 andro 4 andro vao tonga efa betsaka ihany fimenomena niseho tamin'ny aina amanjery sy ny karazany nisy olana nateny resaka tsy voahevitra raha mampalahelo be kasa anao ekeritretin'ny fanjakana sy tony communauté ihany le zavatra anaty ty no vahaolana atao hoe tena maharitra fa divito ihany satria fahalalana ity de provisoire ihany zavatra tena tediavinay ity zany diverina terakaraka maizazy ny rano ity ty tena mampalahelo zany le olona zay ny tena izy miantra manaina mihitsy tsisy rano zay dia manjary vidy lafo be na matsakany ny lavadrano zay zao ny voka-dratsiny ao anatin'ray andro raha bidon 10 dia 25 000 dia nefa ny bidon anay 410 dia eo amin'ny 7 arivo zany laninay ny rano raha hoe fenoana ny bidon dia rehefa tsy manao an'izay dia tsisy rano. Tsy ao itosiana nefa no ahitana izay olan'ny rano izay fa saika manerana an'ireny vohitra Antananarivo mihitsy. Manam-paroviana ary no iaina ao anatin'izay tsy fahampian'ny rano fisotro madio izay ny vahoaka malagasy. Andrasany maro ny vahaolana maritra avy amin'ny fitondram-panjakana. Ho any amin'ny faritra kosa indray isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity dia mitoetra ny olona mponina mipetraka manodidina ny kianja manara-penitra ao Barika dimy Toamasinao tsy mbola andravina mantsy ny mikasika ny toerana amin-drana azy ireo fa nampanazavana. Tapidalakaleta teraka ireto mponina manodidina ny kianja Barika dimy ireto. Mitoetra ny mantsy ny fanesorana azy ireo any ka tsy hitan'izy ireo intsony izay hitarainana sady tsy manan-kale ihany koa. Raha ny fitarainan'ireo mponina trany dia natao ampitaka ny fanesorana azy. Ny fotoana ny arana nanao desante dia nanontaniana ny ingénieur izay manao an'io stade io ny parti avy aty atsimo amin'ny atsinanana avy aty amin'ny polisy dia ny lazain'ilay ingénieur tamin'izay ary teo maire dia ny tanànantsika teto hoe ny parti aty amin'ny polisy efa tsisy tokony hokotiana intsony satria efa vita ny asanay parti any. Fifampiresahana avy amin'ny tompona andraikitra no andrasany ireto mponina ireto izay tsy mbola nisy hatramin'izao fa avy hatrany dia fanesorana noho ny seho. Aty afara nefa ohatrany hoe miamitatra foana ny fanesorana an'ilay vahoaka. Ireo vahoaka esorinareo nefa tsy olona mpivarokazo tsony fa olona efa nipetraka 20 taona 30 taona 50 taona ary efa misy mananjafy amin'ny toerana io mihitsy. Ka aty afara tsy mba misy hoe fifandiniana miaraka amin'ilay vahoaka aty fotony. Eto zahay dia mbola manamafy raha mba azo atao re aloaloha ifampiresaka ifandinika satria hainay na reo mpitondra reo olom-baovao daholo tsy mahafantatra an'ilay situation zay mipetrahan'ilay vahoaka teto zay manko ny problème antsika eto amin'ilay olona voatendry reo. Anoizantsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao ity vaovao somary hafakely ity satria dia nahavariana ny mpandalo sy ireo mipetraka manakaiky ny fiangonana eo Andavamamba eo amin'ny fiantsonan'ny taxi bénéficina vehivavy roa niady teo amorona arabe. Ny iray tsy salama saina, ny iray kosa nisotro alkôla be loatra ka tsy nahazaka izany hoy ny hafa. Niteraka fitohanany fifamoivoizana izany satria teny ampitany arabe ny iray moa ny iray kosa teo ampovoan'ny arabe mihitsy. Ny olona etsy andaniny tangorona nijery azy ireo ary ho avy hatrany izay sary tsy akiteny izy ity andeha arahantsika avy hatrany.
eo amin'izay vaovao afakely izay atrano fa avy any ivelany kosa indray no amaranantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia mpivady teratany amerikanina tsy niaona nandritra ny 3 volana noho ny nandritra ny 7 volana noho ny amianara-pahasalamana no arahintsika ato anatin'ity oronan-tsary ity andeha arahantsika ny fanadiadiana eo mirindran-tsary ny tahiriny aina ny paritaka be tamin'ny tambazotra tserasera sy ny vaovao tany ivelany ity oronan-tsary ity Joseph sy Eve Lorette teratany amerikanina izy reto 20 taona ary 80 taona ny vadina tsy afaka niona izy ireo nandritra ny 570 andro izany hoe 7 volana lasaka teo eo ny 5 ny volana oktobra teo izy ireo vao tafiona indray nalainy ilay trano fitezana be antitra hipetrahany izy mivady ny fionan'izy ireo any Brandon any Floridany tsy nahatana ny ranomasina i Joseph nahita ny vadiny nalahelo anao mafia tsy kiloatra ianao hoy izy ny tomany niditra hôpitaly ny volana marsa teo i Joseph ary tsy maintsy notapahana ny tongony voatery nijanona tany amin'ny hôpitaly izy araka izany ka ny volana oktobra teo vao afaka nody tao amin'ny trano fitezana be antitra misy azy mivady tsy afaka nitsidika azy mihitsy i Eva teo anelanelan'ireo fotoana ireo noho ny famerana maro vokatry ny amianara-pahasalamana na dia efa nisafidy ny hipetraka tao amin'ilay trano fitezana be antitra azy i Eva ny farany volana aogositra teo amonjy ny vadiny saingy tsy afaka nivoaka ny hôpitaly kosa i Joseph raha tsy ny 15 ny volana oktobra teo dia iny tantaram-piainan'i Joseph sy Eva afakely iny ihany koa no entisika mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra ao ambadimbadika ao ny arananomana izao vaovao izao ampasahiviko vetivety ianao fa ho arahinao arian'izao vaovao izao ny fandaharana l'integral anarahantsika manontolo ny tatitry ny solomavambahoaka tany Ambatondrazaka tany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko